Ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Ampifaliana trano no izarana ny mofinaina, voalahatra ho atsika amin'ity andro anio ity. Ny fanapahana dia fanapahana mandrakizay. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay. Zany no misongadina mofinainantsika anio ao bokin'ny Daniel toko 7, manomboka amin'ny 7:10 hatramin'ny 9:20 farany. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay. Voalaza raha teo zany ato amin'ity mofinaina ity, hitantsika eo amin'ny 4:11 manao hoe ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompon'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rava. Dia mbola manamafy zany ihany ny 7:20 eo ambany manao hoe ary ny fanjakana sy ny fanapahana sy ny fahalebiazan'ny fanjakana eny ambany lanitra rehetra dia omena ny olo-masiny avo indrindra, ary ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahana rehetra dia anompo sy ano azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay, ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, hoy ilay faminaniana ao amin'ny boky apokaliptika ny Daniel, izay milaza ny amin'ny nofy izay hitany noresahan'ny anjely taminy. Ato amin'ny bokin'ny Daniel dia miresaka n'ilay nofy izay nifanenany tamina bibidia karazany 4 samihafa izay tonga mamotika, izay tonga manimba, izay tonga misetrasetra amin'ny tontolo. Ary eo anatrehan'izany faharavana lehibe zany no ambara eto fa indro tonga ny zanak'olona, nomena anarana hoe olo-masiny avo indrindra. Ireo bibidia 4 dia iombonan'ny mpanao heviteny rehetra fa ireo fanjakan'ny tany entina ilazana ireo fanjakan'ny tany anankefatra izay nisy tamin'izany fotoana izany: ny fanjakana babiloniana, nodimbiasan'ny fanjakana persiana, nodimbiasan'ny fanjakana grika, ary indrindra ny fanjakana romanina izay antsoina hoe biby hafa noho izy rehetra, satria dia toa misetrasetra, toa avy tonga masika, mandravarava, ary ity fanjakana faha-4 na ilay biby faha-4 hafa noho izy rehetra ity no ambara eo amin'ny 15:20 fa tonga hanohitra ny olo-masiny avo indrindra raha teo. Ary maro zany satria raha voalaza eto ny amin'ny Jesoa Kristy dia tamin'ny andron'ny fanjakana romanina no nisamborana azy, tamin'ny andron'ny fanjakana romanina no nanorotoroana azy, nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ary nahafatesany. So zavatra ao nefa no asongadiny Baiboly, ny asongadiny bokin'ny Daniel manao hoe na inona hery ananan'ireo fanjakana 4 izay mandravarava izao tontolo izao io, dia ny fanjakan'ilay olo-masiny avo indrindra kosa dia fanjakana mandrakizay, ary tsy ho tapaka ny fanapahany ary ny fanjakany tsy ho rava. Dia miaraka mahafantatra isika
fa na dia nomboana tamin'ny hazo fijaliana sy maty aza Jesosy Kristy dia tsy rava ny fanjakana fa mitohy mandrakariva, resy ny fahafatesana, resy ny fahavalo, resy ny fahotana ary mitohy ny fanjakana. Ny fanjakan'i Jesosy Kristy dia fanjakana mandrakizay. Any Jesosy irery ihany no manana n'io fanapahana mandrakizay io. Iny rehefa mitohy ny tantara dia mahita isika fa mbola misy sary faharoa indray entin'ity biby hafahafa ity izay mamotika sy mandravarava amin'ny tany. Entina ilazana indray ny fanjakan'ny Satana zany, izay manao izay ho afany, mikely aina fatratra, mandrovo tsy mihitsy aza, hanemba sy handravo izao tontolo izao. Kanefa dia mbola ambarany bokin'ny Daniela ihany fa manapetra izany fanjakana izany. Misy fotoanany izany ary isy fotoana hoesorina aminy, dia hoesorina amin'ny Satana. Zany raha teo ny ambarany bokin'ny Apokalipsy, hoesorina amin'ny Satana, zany fahefany izany ka tsy hanan-kery intsony izy. Dia mitoetra ho fanjakana mandrakizay, fanapahana mandrakizay, ny fanapahan'i Kristy. Efa voalaza zany, tsy ny bokin'ny Daniela ihany no manambara izany, fa ny Baiboly manontolo dia milaza ny amin'ilay izy izay hatrizay ka ho mandrakizay. Ny bokin'ny Apokalipsy moa dia ny filazany azy dia ny hoe izy ilay alpha sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Fa rehefa mijery isika ny faminaniana izay nambara ny Isaia mpaminany, dia hoy ny filazany azy manao hoe ny fanapahana dia eo antsorony, zaza niteraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ny anarany atao hoe Mahagaga. Rainy mandrakizay izy andrian'ny fiadanana, ary ny androsoan'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperana hoy ny voalaza. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, efa nanomboka hatrizay talohan'ny fisiana ny fanjakana sy ny fanapahan'ilay Mesia, ary tsy hitsahatra amin'ny fahafatesanao akory ny fanapahan'ilay Mesia. Noho izany, misy pirofo tsy azo idovirana, tsy maintsy anekentsika fa i Jesosy Kristy irery ihany no Mesia. Izy ihany no manana ny fahefana rehetra, fahefana feno, fahefana tsy nindramina, fahefana tsy manapetra, fahefana mandrakizay. Atody ho aminy ary, amin'ilay Kristy, amin'ilay Mesia izay ekeny izao tontolo izao, ny finoanao fa izy no manam-pahefana mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Anao Andriamanitra ny fiandrianana, ny fanjakana, ny fanapahana, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Talohanao dia tsy nisy tahaka anao, ary aoriananao dia tsy hisy tahaka anao, fa ianao ny Tompo ny hery sy ny fiandrianana rehetra. Dia indray miankohoka eo anatrehanao, manandratra ny fanomponay ho anao Andriamanitra. Dia amin'izao akatoko ny Noely izao, dia hita io ny fankalazana ataon'ny fiangonana rehetra maneran'izao tontolo izao hitodika aminao rery ihany, ary io izao tontolo izao mihitsy mba hitodika aminao ilay manana ny fanapahana sy ny fanjakana mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.